Jaona toko 5 fanasitranana tao Betesda. Jaona toko 5 andininy voalohany hatramin'ny 7. Rehefa afaka izany dia nisy andro firaviravon'ny Jiosy ary Jesosy niakatra tany Jerosalema. Ary misy farihy any Jerosalema eo akaiky ny vavahadin'ondry izay atao amin'ny teny Hebreo hoe Betesda, misy fialofana 5. Tao no nandriny marary maro, ny jamba, ny mandringa, ny maty ila, miandro ny fietsehan'ny rano. Fa nisy anjely nidina tany amin'ny farihy indraindray ka nampietsika ny rano. Koa izay iray ny roboka aloha, rehefa nietsika ny rano, dia sitrana na inona no aretina nanjo azy. Ary nisy lehilahy anankiray teo, izay efa narary 7 taona. Raha nahita azy mandry Jesosy, ka nahalala fa efa toy izany ela izy, dia hoy izy taminy, teo sitrana va ianao? Ilay marary namaly azy hoe, Tompoko, raha etsehina ny rano, dia tsy mba misy olona ny roboka eto amin'ny farihy. Nefa raha mandeha aho, dia misy olon-kafa misosika eo alohako. Hoy Jesosy taminy, mitsangana, entiny fandrianao, ka mandehana. Ary niaraka tamin'izay dia sitrana lehilahy ka nitondra ny fandriany, dia lasa nandeha. Ary sabata izay andro izay. Manenjika an' Jesosy ireo Jiosy. Jaona toko 5 andininy 10 hatramin'ny 11. Dia hoy ny Jiosy tamin'ilay efa sitrana, sabata ny andro, ka tsy mety raha mitondra ny fandrianao ianao. Fa raha lehilahy namaly azy hoe, ilay nahasitrana no nanao tamiko hoe, entiny fandrianao ka mandehana. Ary ireo nanontany azy hoe, iza moa izany lehilahy zany, izay nanao taminao hoe, entiny fandrianao ka mandehana? Fa ilay sitrana tsy nahalala azy, fa niala teo Jesosy satria nisy vahoaka betsaka teo. Rehefa afaka izany, dia hitan'i Jesosy teo an-kianjan'ny tempoly raha lehilahy, ka hoy izy taminy, indro efa sitrana ianao, aza manota itsony, fa andao hanjoanao izay ratsy nohony teo. Dia lasa raha lehilahy ka nanambara tamin'ny Jiosy fa Jesosy no nahasitrana azy. Ary noho izany ny Jiosy dia nanenjika an' Jesosy, satria nanao zany zavatra zany tamin'ny sabata izy. Manao asa mitory fahasoavan'Andriamanitra na amin'ny andro sabata aza. Ambaran'i Jesosy fa mitovy izy sy ny ray. Jaona toko 5 andininy 17 hatramin'ny 14. Fa Jesosy namaly azy hoe, ny raiko miasa mandrak-ankehitriny ary izaho koa miasa. Nefa vao maika nitady hamono azy ny Jiosy, tsy noho ny namahaniny amin'ny sabata ihany, fa noho ny lazany koa fa Andriamanitra no rainy, ka nanao ny tenany ho mitovy amin'Andriamanitra izy. Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, ny zanaka tsy mahazo manao na inona ho azy, afa-tsy izay hitany ataony ray. Fa na inona no ataony ray, dia toy izany koa no ataony zanaka. Fa ny ray tia ny zanaka ka maneho azy ny zavatra rehetra izay ataony tenany. Ary asa lehibe noho ireny no hasehony azy mba ho gaga ianareo. Fa toy ny ray manangana sy mamelona ny maty, dia tahaka izany koa no amelomany zanaka izay tiany. Fa ny ray aza tsy mitsara olona, fa ny fitsarana rehetra dia nomeny ny zanaka, mba hanajany olona rehetra ny zanaka, tahaka ny fanajany ny ray. Izay tsy manaja ny zanaka,
dia tsy manaja ny iray izay naniraka azy. Lazaiko aminareo marina dia marina toko, izay mandreny teniko ka mino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay ka tsy hoelohina, fa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Fitsanganana maty roa samihafa. Jaona 5:5-20 Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, avy ny andro ary tonga ankehitriny izay andrenesan'ny maty ny feon'ny zanak'Andriamanitra, ary izay mandre dia ho velona. Fa tahaka ny ray manana fiainana ho azy, dia tahaka izany koa ny zanaka nomeny hanana fiainana ho azy, ary nomeny fahefana hitsara izy, satria zanak'olona. Azagaga amin'izany fa avy ny andro izay andrenesan'ny olona rehetra ny pasana ny feony, dia hivoaka izy, izay nanao tsara dia ho any amin'ny fitsanganana ho fiainana, fa izay nanao ratsy kosa dia ho any amin'ny fitsanganana ho fahamelohana. Vavolombelona 4 manambara ny Tompo Jesosy. Jaona 5:17-20. Raha zaho ihany dia tsy mahay manao na inona, araka izay reko no hitsarako, ary marina ny fitsarako, fa tsy mitady ny sitrapoko aho, fa ny sitrapony izay naniraka ahy. Raha izaho no manambara ny tenako, dia tsy marina ny fanambarako. Misy anankiray izay manambara ahy, ary fantatro fa marina ny fanambarana izay anambarany ahy. Ianareo naniraka tany amin'ny Jaona, ary nanambara ny marina izy. Fa izaho tsy mandray ny fanambarana avy amin'olona, fa milaza ny zavatra izany aho mba ho voavonjy ianareo. Izy dia jirony rehetra ka nazava, ary nahafinaritra anareo ny nifanianareo vetivety tamin'ny fahazavany. Fa izaho kosa manana fanambarana lehibe no Jaona, fa ny asa nomeny ray ahy ho vitaiko, dia izany asa ataoko izany no manambara ahy fa ny ray ny ray. Ary ny ray izay naniraka ahy, izy no nanambara ahy. Tsy mba renareo ny feony, na hitanareo akory aza ny endriny, ary ny teniny tsy mba mitoetra ao anatinareo, satria tsy mino izay nirahiny ianareo. Dinihinareo ny soratra masina, satria ataonareo fa ao aminy no anananareo fiainana mandrakizay, ary ireny no manambara ahy. Kanefa tsy mety manatinay ianareo hanananareo fiainana. Tsy mandray an'i Jesosy ny jiosy. Jaona 5:1-7. Tsy mandray laza avy amin'olona aho, fa fantatro ianareo fa tsy misy fitiavana an'Andriamanitra ao am-ponareo. Zaho dia avy amin'ny anaran'ny raiko, nefa tsy raisinareo. Raha misy hafa avy amin'ny anaran'ny tenany, dia ho raisinareo ihany izy. Hataonareo izay mifampitady laza ahoana no fino, nefa ny laza avy amin'Andriamanitra tokana kosa dia tsy tadiavinareo. Aza ataonareo fa izaho no hiampanganareo amin'ny iray. Misy ny mpiampanganareo dia Mosesy izay itokinareo. Fa raha mba nino any Mosesy ianareo, dia hino ahy, satria nanoratra ny laza izy. Fa raha tsy mino izay nosoratany ianareo, hataonareo ahoana no fino ny teniko?